Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faly marabatsika afaka ohatra ity talata fa 12 volana Septambra ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Naoma mpaminany, Naoma 2:2-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Injanona tendrombohitra mitongotry ny mitondra teny soa mahafaly sady mitory fiadanana. Tandremo ny andro firavoravanao ry Joda, efao ny voadinao fa tsy handeha hamaky eo aminao intsony ilay tena ratsy fanahy, indray ripaka izy rehetra. Misy mpanorotoro miakatra mely anao, ambeny ny mandanao, tazano ny lalana, atanjao ny valahanao, hetseo mafy ny herinao. Fa Jehovah efa mampody ny voninahitry Jakoba, toy ny ampidiny ny voninahitry Israely, fa ny mpandroby efa nandroba azy ary nanimba ny sapam-boalobony. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Naoma mpaminany ry havana no nakatsika ny Mofonaina amin'ity talata ity izay nalahatry ny sampana sekoly alahady raha teo moa izany. Lay faminaniny Naoma ito dia faminanina manamafy ny fahalebiazan'Andriamanitra, manamafy Andriamanitra no tompony tantara, mitondra ny tantara, ary mety mamboatra ny tantara sy manitsy ny tantara arak'izay tiany Andriamanitra hitondrana azy raha teo. Ity faminanina ity dia faminanina izay manokana satria faminanina ny amin'ny andravana, faminanina ny amin'ny fandravana ny Ninive izay fanjakan'ny renivohitry ny fanjakana Asiriana. Ny teny hoe Naoma na anarana hoe Naoma dia midika hoe lay papaherina, lay papitraka, lay pampionina. Zay no atao hoe ny teny hebreo hoe Nahom, laza lay teny pampahery. Ary dia izay tokoa no votoatiny ity 2:1-7 ity, teny fampaherezana, teny fampiononana, teny mampitraka ny fireneny Joda izay nandalo tebiteby fatratra momba ny herin'ny fanjakana Asiriana. Fanjakana Asiriana izay efa nanorotoro ny fanjakana avaratra, nandrava ny fanjakana avaratra, nandrava manontolo ny fanjakana avaratra, ary dia mbola nitohy amin'ny heriny ny tratrevatreva ka nanantanina ny fiandrianan'ny fanjakan'ny Joda. Aty amin'ny vanim-potoana nanjakany Manase zany no azo lazaina hoe nisin'ny fandrahonana nataon'ny fanjakana Asiriana ny amin'ny andravany koa ny fanjakan'ny Joda. Ary dia tao anatin'izany tebiteby be ny mponina tao Joda, ny fanjakan'ny Joda zany manoloana ny fanjakana lehibe, ary tsy haitohaina mihitsy satria saika nanenika ny mandidina ny croissant fertile iny ny herin'ny fanjakana Asiriana, ka dia tao anatin'izay niororo tamin'izany ny fanjakan'ny Joda. Dia nitondra hafatra ary Andriamanitra eto ho an'ny fanjakan'ny Joda, nanao hoe injahina tendrombohitra mitongotry mitondra teny soa mahafaly sady mitory fiadanana. Mitodika amin'ny Joda Andriamanitra eo, mitodika amin'ny Joda Andriamanitra eo, manao hoe indrieny jereo ny tongotry ilay mpitondra vaovao mahafaly fa mitondra fiadanana izy. Nitaona ny Joda Andriamanitra mba hibanjina ny mpitora ny filazantsara, hibanjina ny fiangonana, hibanjina n'Andriamanitra indrindrindrindra, fa izy no loharan'ny fiadanana ao anatin'izay mety ho tebiteby mahazo ny firenena, tebiteby mahazo ny sambatan'olona, tebiteby mahazo ny olona rehetra. Dia hoy ny tompo eto miteny hoe atopazy maso any tendrombohitra ny masonao. Ilay tendrombohitra moa dia ny tendrombohitra zona raha teo koa izay misy ny tempoly, misy ny ivo ny fivavahana Jiosy raha teo. Ary dia tao anatin'izany no nahitana koa nefa ny 2:7 dia afatra ho an'ny Asiriana. Ny 2 dia afatra ho an'ny Joda.
ny hoe topazy ny masonao a any amin'ny any atendrombohitra de jereo ny mitondra lay ny tongotry ny mitondra teny somafaly afatra ho an'ny jody io fa ny andininy faharoa sy fahatelo amin'io kosa dia afatra ho an'ny iny ve ao anatin'ny andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo io zany zay zara mofonaina antsika dia am-baiboly malagasy eto ampiadanantsika izy tsy de hita loatra fa olona samihafa na firenena samihafa no nanondratana ity andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo ity ny andininy voalohany sy faharoa mitodika amin'ny joda ho fampahirezana ny joda any andininy faharoa sy fahatelo kosa ho fampieritreretana any Asiria na fampieritreretana any Ninive. De ho jerentsika ary ny votoatiny reo afatra ho an'ny joda zay afatra mampahery ary ny andininy faharoa sy fahatelo afatra mampieritreritra ho an'ny Ninive io. Raha mankititsika mazavako malala de ny zavatra tsapatsika dia lay afatra ho an'ny joda zay mitebiteby eo anoloana ny herin'ny Asiriana dia zavatra roa lehibe, zavatra roa na telo lehibe. Voalohany indrindra de izao, izy manao hoe ao anatin'izao tebitebinao zao ry joda, ao anatin'izao tebitebinao zao ry Israely de izao atopazy na manana fanantenana mpanjino ny vaovao mahafaly zay ny azo ilazana azy injanany any atendrombohitra mitongotry ny mitondra teny somafaly sady mitory fiadanana mitory fanantenana zany tian'lay mpampahery zany tiana homa ho afatra ho an'ny jody eto de ny fananana fanantenana mandrakariva fa Andriamanitra ny tompony teny farany ary tsy hoe fanantenana miorona amin'ny herin'olombelona ka atao hoe manantena tsy misy fa fanantenana miorona ao amin'Andriamanitra, miorona miteny fampanantenana zay nomen'Andriamanitra toky fa Andriamanitra de monina ho ziona. Dia ny faharoa zay tian'Andriamanitra ho afatra ho an'ny joda ao anatin'ny tebitebiny tsy hoe mpanjino ihany Andriamanitra, mpanjino ihany ao amin'Andriamanitra ihany misy fampahirezana fa ny faharoa de izao tandremo ny andro firavoravonao ry joda. Iny andikan'izany tandremo ny didin'Andriamanitra, tandremo ny ohatra hoe ny andro firavoravona tamin'izany fotoana zany de ny Paska ny ro fomba reo ataontsika hoe fivavahana dikany hoe tandremo ny andro firavoravona dia ataovy mafy, ataovy miorina tsara ny fivavahanao, miorena tsara. Rehefa hodidin'ny fahavalo zany joda matahotra joda hoe ahoana moa zany no avy, ahoana ny fiainako, fiainan'ny tsirairay dia ny afatr'Andriamanitra de zao Andriamanitra mpanjinina. Faharoa de zao miorena tsara, tandremo ny fivavahanao, tandremo ny fanompona ao an'Andriamanitra, tandremo ny fanarahana ao an'Andriamanitra. Ary ny fahatelo de zao efao ny voadinao, dikany hoe efao ny voadinao de zao fitao ny adidinao, fitao ny fanomponao, azony ny teny efa nomenao ny fanomezanao tamin'Andriamanitra, aza mivadika am'izay ny fanekenao tamin'Andriamanitra, aza mivadika am'izay ny fanaovanao tamin'Andriamanitra, aza mivadika am'izay ny fanaovanao koa aza tamin'ny namanao. Rehefa tojo ao anatin'ny ady sarotra itsika de mandrakariva ny mety ho atrehitsika de zao mitady lalana tsy aroa, na manamafy fitaovam-piadiana, na manamafy manao tetika maro samihafa isan-karazany, tsy hoe tsy ilaina akory zany fa izao eto de zavatra hafa mihitsy no asehon'ny tompo hoe ady am-panahiny voalohany, ny olana atrehan'ny olona, ny olana atrehan'ny mpanompony de zao ny ady am-panahiny voalohany indrindra, zany hoe ny ady atrehan'ny mpino de zao tsy ady amaha olombelona loatra akory ny voalohany fa ady ady am-panahy. No zany de zao zavatra telo nasain'ny tompo tsehivina rehefa ao anatin'ny ady sarotra na tahaka zany isika menakavy dia ny fibanjirana n'Andriamanitra no voalohany indrindra, fandinitena manoloana ny fanompona, fandinitena manoloana ny fanompona, fandinitena koa manoloana ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny mpiarabelona, miorina tsara amin'ny vavaka, miorina tsara amin'ny finoana, ary dia hoy le teny fampanantenana zay mahampampionina anna ometo. Hoy izy manao hoe tsy andeha amaky eo aminao intsony lay tena ratsy fanahy indray ripaka izy rehetra. Zany hoe rehefa tazoninao tsara ny fivavahanao, miorina tsara amin'ny finoana ianao,
efainao zay efa nekenao tao anatren'Andriamanitra de zao matoky fa tsy hamaky eo amin'ny taninao tsony ny ratsy fanahy. Izy moa le ratsy fanahy io ny asirianina zay nandrava ny fanjakana avaratra ho tsika teo, nandrava ny ilany tamin'ny fanjakana tamin'ny Israely zany, de hoentona homana hoe tsy hamaky anao tsy hakasika anao tsony zany fa aza matahotra. Ny Joda zay nitebiteby mihitsy ahoana moa zany zao, inona no hitranga, dia niteny zany eto ny Nahoma ny teny mana hoe aha tsy hamaky eo anatrehanao tsony ny fahavalo. Fa zay no afatra ho an'ny Joda, afatra mampahery zany. Fa ny andininy faharoa sy fahatelo kosa de afatra ho an'ny Asiria. Hoy izy manao hoe misy mpanorotoro miakatra mely anao, ambeny ny manda, tazany ny lalana, atanjao ny valahanao, etseo mahafinerinao, fa Jehovah efa mampody ny voninahitra Jakoba. Mazava ho azy fa karazana Yeso teny io, satria teny mitodika amin'ny Asiria. Asiria zay fahavalon'ny Joda, i Asiria zay tetika ny animba ny andrava ny Joda, dia io afaran'ny tompo, afara manao hoe misy mpanorotoro miakatra hamely anao. Izy io mpanorotoro miakatra hamely ny Asiria io ny fanjakana Babilonianina. Ny fanjakana Babilonianina. Ary teneniny zany eto ny Asirianina manao hoe ambeny ny manda, tazany ny lalana, atanjao ny valahana, etseo mahafinerinao. Ireo mantsy dia karazan-drazana slogan tao anatin'ny fanjakana Asirianina. Tao anatin'ny fanjakana Asirianina rehefa miatrika fahavalo de zao ambeny tsara ny mafy, ataovy mafy ny tanàna, ataovy ny fefy. Faharoa, mbanjino tsara any anoloana ny maso, jereo tsara ny lalana ivoahana, jereo tsara ny lalana andehanana, ataovy tsara ny tetika isan-karazany. Atanjao miaramila, atanjao ny valahana, samy miezaka. Zany hoe toy ny slogan na teny efa nahazatra ny Asirianina io, de io fa averin'ny mpaminany, toy ny maneso ny Asirianina zany eto. Nahoma manao hoe ambeny ny manda, tazany ny lalana, atanjao ny valahanao, entseo mahafinerinao, fa ho avy ny mpanorotoro. Iza le mpanorotoro? Ny Babilonianina. Ary nitoy ny tantara moa de zao ravan'ny Babilonianina i Asiria. Fa tsy naninona kosa i Joda amin'ny vanim-potoana zay naminaniny Nahoma io. Rehavako tao anatin'ny tantara de betsaka tokoa ny totsika hoe ny Iarahana tahaka an'izay nataony Asirianina, na Iarahana nataony Sankeriba mpanjakan'ny Asiria, ry Assurbanipal zay totsika koa hoe ny reharefarana tamin'ny fanjakan'ny Asiria, saingy zao ny hafarany dia ravan'ny Babilonianina. Ny avinavon'ny Asirianina de zao nandrahan'Andriamanitra ny Babilonianina mba handrava ny Asirianina. Ary ny avinavon'ny Babilonianina ndray rehefa aveo de nanirahan'Andriamanitra ny Persianina mba handrava ny Babilonianina. Tsy akasitrahan'Andriamanitra rehavako malala ny Iarahana, ny avinavona, ny fiheveran-tena ho zavatra mihoatra noho ny hafa. Hoy ny tenin'ny mpaminany manao hoe raha misy Iarahana de aoka Jehovah no reharehan'ny priary. Fireharehan'ny Asiria eto de nahatokan'Andriamanitra ny teny manao hoe ho avy ny mpanorotoro miakatra mely anao, de ny Babilonianina, ka tsy afaka anao ny Iarahana iambenana ny manda, tazanana ny lalana, atanjahana ny valahana, etseo mahafinery. Tsinitsininy zany eo anatrehan'ny lay Andriamanitra tompon'ny tantara. Ary zany rehefa malala de rehefa anatin'ny atsarina tsika de mila matoky an'Andriamanitra. Betsaka inge totsika hoe teo amin'ny tantaran'ny fiainan'ny olombelona. Hitler ohatra dia nieritreritra mihitsy fa ny troisième Reich dia aharitra 1000 taona, nefa tsy naharitra fa tsy naharitra 1000 andro akory ny troisième Reich. Ny totsika hoe la nisy firangana anankiray antsoina hoe Khrouchtchev, filohan'ny sovietika tamin'ny fotoan'andro aty amin'ny taona 80, aty zany 7-dimapolo, aty aloha kely ny taona 80. Fantatry ny mpahitantara rehetra i Nikita Khrouchtchev satria niresaka be tamin'ny fotoan'andro any amin'ny taona 2020 any.
izay nisy olana momba ny missile tany Cuba tamin'ny fotoan'andro satria nametraka missile tao Cuba ho an'izay mahay tantara de mahatadidy an'izany hoe nametraka missile na karazana fitaovam-piadiana mahery vaika tao Cuba ny sovietika tamin'ny fotoan'andro 10 kilometра fotsiny zany miaran'ny États-Unis dia niteraka ny olana be mihitsy tao amin'ny fifandraisan'ny tatsinanana sy ny tandrefana ny andrefana sy ny atsinanana zany hoe ny andrefana tarihiny amerikanina sy ny atsinanana tarihiny sovietika tamin'ny fotoan'andro olana be zay saika napoka ny ady lehibe ataontsika hoe fahatero am'izany taona 20 zany satria nisy olana maro samihafa ny mpahitantara nisy an'io raha antsony hoe Khrouchtchev io ny olana momba ny Berlin satria Berlin dia saika ho alain'ny sovietika ray manontolo ho takalo ny fanalana ny missile tao Cuba sy ny sisa rehetra fa ity izay tsara magnina dia i Khrouchtchev dia tahaka n'ireo mpitarika rehetra taloha nanomboka tamin'ny taona 7 dia nanentsika vavahana kristiana tany Russie na tany faritra ataontsika hoe tatsinanana ray manontolo iny nanentsika ny vavahana kristiana nampijaly ny kristiana nanetsy nampitrisany aza ny kristiana nijaly sy nangifiry tamin'ny andron'ny tamin'ny andro sovietika tamin'ny fotoan'andro ary dia isan'izay nampijaly sy nirehefatra tamin'izany Khrouchtchev nirehefatra tamin'izany hoe oravany kristiana tsisy tsony vavahana kristiana tamin'ny andro Nikita Khrouchtchev nefa ny farany Nikita Khrouchtchev na ny fiafarany aza dia nampalahelo be mihitsy fotsika manao hoe tsy akasitran'Andriamanitra mihitsy ny Iarahana ny akasitran'Andriamanitra dia ny fitodiana aminy tsy ny fahaizantsika mandamina akory ny zava-dehibe fa ny finoantsika marina fa hoe isan'ny bolana de mitemanao hoe ny fahaiza mandamina ny hoentina miatrika ny fiainana sy ny tahaka zany fa ny fahaiza mandamina tsombany ny finoana ny fahaizana mandamina tsombany ny fanetretena ny fahaiza mandamina tsombany ny fahatokinan'Andriamanitra de zao zava-boly zany ary dia amin'ity boky Naomi Tiara dia maneho Andriamanitra fa izy ny tompony tantara azo ny olona rehetra hitokiny izy ary tsy mangahiay zay rehetra mitoky amin'Andriamanitra na dia atao zay eo anatrehany zavatratra zay everina ho tsisy vahaorana mihitsy de zao eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra miara-miasa maso mitaonantsika hitodika amin'Andriamanitra zany na oma ilay papahery eto mitaonantsika hibanjina n'Andriamanitra zany na oma ilay papahery ilay papitraka eto mitaonantsika tsy ankina amin'ny herin'ny tenantsika tsy ankina amin'ny fahaizantsika tsy ankina amin'izay loatra fitaovana ihany zany fa tsy zany akory no inona fa mitaonantsika hibanjina n'Andriamanitra ilay mahay zavatra rehetra na ometra iangaevako malala eo ampanarahana ny Mofonaina natolotry nahomanao anio zay ao natolotry sabra sekolady raha teo koa dia atsiary fampampionn'Andriamanitra papahery Andriamanitra ka tsokivy ianao manoloana ny ady sarotra atrehanao amin'ny fiainana na mety ho lehibe noenao aza ny fahavalonao ny fedretanao aza mety ho lehibe noenao aza ny zavatra sarotra lalovanao mety ho lehibe noenao aza ny olana eo anatrenao de zao matokian'Andriamanitra fa rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao rehefa fantatr'Andriamanitra fa miorina ao aminy ianao alaka ny teny manao hoe tandremo ny andro firavoravonao eo fao ny voadinao zany hoe manana fiankinana amin'Andriamanitra de izao hoy izy manao hoe tsy handeha makiny eo aminao intsony ilay tena ratsy fanahy indray ripaka izy rehetra ho aminao any ny fiadanan'i Jesosy ary toetra amin'ny fahatokinan'Andriamanitra trany ianao na inona lalovanao na inona setrainao dia aritra amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra trany ianao ivavakasika riavako tompo misaotra anao zahay fa ianao lay Andriamanitra papahery ianao lay Andriamanitra papitraka ianao lay Andriamanitra tompon'ny tantara ianao lay Andriamanitra mpandrafitra ny tantara mitondra ny fiainana tsirairay avy ary mampatsiaro anay fa Andriamanitra mandresy ianao mahafantatra zay hitondrana ny fiainany mpanomponao ny afatra ao de ny ananany fanetretena ny afatra ao de ny tsy reharehanay fa hiankinanay aminao Andriamanitra ny afatra ao de ny ananany fahatokina fa izay rehetra miankina aminao
tsy menatra, tsy mangahiay, fa Andriamanitra fitiavana ianao, marina ianao, tsara ianao. De mivavaka azy ray Tompo ho an'ny fiainana isan'andro. Amarino aminay ny faminaninina oma, fa Andriamanitra momba anay ianao am'izay rehetra hitondranao anay ary mangahiay zay rehetra tezitra aminao. Mivavaka izay Tompo ho an'ny tokantranonay, ho an'ny asanay tsirairay avy ataonay isan'andro, ataovy mandresy tahaka an'izay nampandresenao ny Joda izahay. Mivavaka izay Tompo ho an'ny fahasalamanay tsirairay avy, mivavaka izay ho an'ny fanoloran-tenanay tsirairay avy. Ambeno zahay, tehirizo zahay, aza mahafona masaraka anay, amindrao fo zahay noho ny am' Jesosy zanakao. Jereo Tompo ny tokantrano tsirairay avy, jereo ny mpiray tanindrazana aminay, jereo Tompo ny sambatan'olona, ataovy miorona aminao Andriamanitra, ataovy mahatsiaro fa sambatra izay firenena, sambatra izay olona manana anao Andriamanitra, ho Andriamanitra iankinana sy hiatorahana isan'andro. De mitahianay Jesosy amin'ny fiainana isan'andro, ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay fampitoero aminay kosa Tompo, ny fahasoavanao sy ny fitiavanao, ny fanambinanao. Amen.